Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suluajiv. Luciano ni Fampalalambao. Tiampoan'ny Organisation internationale de la francophonie ny fepitona 5 andro nomeny CENI any amin'ny République démocratique ny Congo ka nandany hanao fitsirihana na ny audit ny lisam-pifidianana any an-toerana izy ireo. Etsy andaniny iray andro monja no nanantanterahany OIF izany teto Madagasikara tamin'ny 20 martsa teo. Fomba fiasa izay ambaran'ireo antoko politika fa saritsarina audit no natao teto amin'itsika. Mahatratra 2.7 miliara ariary ny fanampiana nomeny fanjakana ny orinasa Jirama tao anatin'ny 3 volana. Fanampiana izay tsy fantatra mazava ny fampiasana azy raha ny olana manjady eo anivon'ny orinasa sy ny fahatapahan-jiro ankehitriny no jereny. Iato ny fampianarana eny amin'ny Polytechnika manomboka ny talata 7 May ho avy izao. Raha ny tapaka nandritra ny fivoriana ny arahan'ny CSS sampana Antananarivo sy ireo vakatara eny amin'ny Polytechnika Androany teny Ankatso. Anton'izany tsy fandoavan'ny fanjakana ny tambokaraman'ireo vakatara nanomboka tamin'ny taom-pianarana 2024 sy 2022. Nanaitra maro tao Mahajanga ny fahitana nofo mangatsikana tovolahy iray ny antona tambony manga ny maraina teo araka ny fizanana nataony BMH dia fahafatesana mampiayay ilay tranga. Mitohy hatrany ny ady eo amin'ny Ukraine amin'izao, mampiasa ireo fitaovana raitra hatrany ireo firenena rotonta amin'ny fanafiana sy iarovana tena. Ireo fitaovana toy ny drone ireny amin'izao no ampiasain'ny Russia anafiana any Ukraine. Ny andindin'izay avy hatrany. Zoma 10 May 2024 ankafaliany indray tompo klasy tompo vavy no itsidina ny tokantranonao amin'ity alina ity ety ampiandohana dia ialana tsy ny fahatarana teo amin'ny fanomanana. Fanokafantsika ny fampalalam-bavao avy hatrany ary dia tsy ampy ho an'ny Organisation internationale de la francophonie ny fepitona 5 andro nomeny CENI ho an'ny République démocratique ny Congo ka nandany hanao ny fitsirihana ny audit ny lisam-pifidianana any an-toerana izy ireo. Etsy andaniny iray andro monja no nanaovany OIF ny fitsirihana tamin'ny lisam-pifidianana teto Madagasikara. Fomba fiasa izay ambaran'ireo antoko politika fa saritsarina audit no natao teto amintsika entina ilazana fa tsy manaraka ny tokony ho izy ny lisam-pifidianana eto an-toerana. Fanadidina entiny iona saina. Tsy nanaiky ny anao ny fitsirihana na ny audit ny lisam-pifidianana any amin'ny République démocratique ny Congo ny Organisation internationale de la francophonie no ny fahateren'ny fotoana nomeny ny CENI any an-toerana azy ireo. Ny CENI any RDC izay nanome 10 andro ny 12 hatramin'ny 20 May izao anaovany OIF io fitsirihana io isy ny fifidianana madio sy mangarahara saingy mazava ny valiten'ny OIF fa tsy ampy ny fepitona nomeny ity voamera ity anaovana ny audit oharina amin'ny adiry ny asa ho tanterahana izany hoe tsy ho vita anatin'ny 10 andro. Manoloan'io nanambara ny Confédération épiscopale nationale du Congo fa tokony ho alavaina ny fepitona omena ny OIF anaovana io audit io. Ankoatra izay, nanambara ihany koa ny antoko politika sasany any RDC fa manana ny fiandrianana ny firenen'izy ireo ary maro no afaka manao ny audit externe izay angatahany CENI ka tsy tokony anteherana amin'ny OIF. Ahina ihany koa ny sy ny endrika fitanilana amin'ny fomba fiasan'ny OIF raha omena azy ireo ny fanaovany fitsirihana io hoy ny faneho-kevitry ny hery-velona maro any RDC. Ny afarany, izao nanapa-kevitra ny tsy hanao ny audit izao ny OIF no ireo antony roa ireo. Ny ateran'ny fotoana nomeny CENI any RDC sy ireo tsikera maro samihafa.
Araka izany tsy ampy ny OEF ny fepitoana 5 andro anaovana ny fitsiriana any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo, saingy iray andro no anaovan'ny OEF izany fitsiriana izany teto Madagasikara, izay natao ny 20 Martsa 2024. Tranga izay manamara ny ayay efa napetraka ireo hery-velona isan-tokony fa sarometsika sy tanjona hafa ny fahavitana audit anatina fotoana fohy. Midika izany fa saritsarina audit no nataon'ny Organisation Internationale de la Francophonie sy ny CENI teto Madagasikara ilazana fa mety ny fanaovana ny refonte ny liste électorale teto Madagasikara. Amafisina araka izany fa tokony auditina logiciel ampiasain'ny CENI aloha no atao zay vao miditra amin'ny auditina fichier électoraux. Ny antoko malagasy miaramiainga dia efa nangataka ny anaovana ny auditina logiciel ny CENI hary tamin'ny septembre 2024 satria ny zavatra tsapa dia ny teknisiana ny CENI ihany no namorona ny logiciel ampiasainy amin'izao. Tsara araka izany ary takinay ny isian'ny audit avy any ivelany mba hahafahana tena manamarina ny zava-misy satria fifidianana madio mangarahara marina eken'ny rehetra no andrasan'ny vahoaka malagasy mba hisian'ny filaminana eto Madagasikara. Saritsarina audit no tanterahana ho ny antoko MMM. Tsy araka ny tokony ho izy ho ny antoko tsara tafina. Ny fanaovana ny audit izay tsy atao foana fa misy ny lamina mila arahana na eo amin'ny lalàna izany fa ihany koa ny pitsopitsony ara-teknika raha ny fanazavana. Raha zava-dehibe toy ny fifidianana no hotsirina, mampametra-panontaniana ny fomba fiasa na havitany izany tao anatina fepitoana fohy. Fomba fiasa mihitsy no tsy maharesy lahatra satria fichier avy hatrany no tediavin'ny zareo hotsirihana, izahay kosa miteny hoe ambarao aloha mikasika ny logiciel nampiasaina, inona sy inona avy no fepetra sy pitsopitsony sivana maro samihafa natao amin'ny alalan'izany logiciel zany amin'ny fandrafetana io listim-pifidianana io. Ary rehefa misy fikirakirana dia tsy tokony hisy fikitikitiana intsony aoriana ny fanoloana izay tokony soloana, fanampiana, fanovanana sy fanesorana izay tokony aisotra amin'izany listim-pifidianana zany. Reny rehetrarehetra reny zany no tokony avoaka mangarahara rehefa tanterahany io audit io, ary izay no ilana ny hoe logiciel aloha ny kirakiraina, inona sy inona avy ny pitsopitsona takina amin'izany logiciel zany ary hita voamarina amin'ny alalan'izay audit izay no ananantsika toky fa mangarahara ny fiomanantsika amin'ny fifidianana, azo antoka ny listra, azo antoka ny logiciel. Tsy midika tsy fahatokisana na tsy fahaizan'ny teknisiany eo anivon'ny CENI ny fitakiana ny anaovana ny auditin'ny logiciel, hoy ny eo anivon'ny antoko politika tsara tafina fa fomba fiasa sy fanao maneran-tany toy ny hoe na eo aza ny fahaiza-manao ny mpiasa eo anivona banky sy amin'ireny trano fiantohana ireny misy hatrany ny audit, ary olona ivelany no manatanteraka izany ahamaro toerana ny vokatra azo. Ny antoko HVM izay isan'ireo antoko efa nitsipaka ity fanaovana kisaritsarina fitsirihana iarahan'ny OEF sy ny CENI ity ka nivoaka ny hefitrany teny amin'ny fiobetoeran'ny CENI alarobia ny 20 Martsa lasa teo niaraka tamin'ny antoko MMM, TIM, tsara tafina, UNDD, MONIMA sy antoko politika hafa satria tsy te iraitsi-kombakomba amin'ny fomba fiasan'ny CENI. Voalohany tsy nazava taminay antoko politika hoe inona tokoa moa ny terme de référence na ambaindainy ny fepetra afahana manatanteraka n'ilay audit. Ny zavatra iray faharoa tsy nazava taminay koa hoe amin'ny fomba ahoana moa ataontsika hoe anatina 3 andro monja zao fotsiny no CENI no anatanteraka an'izany audit na ny fitsirihana ny liste électorale ary ny logiciel izay handrindra an'ireo liste ny mpifidy ireo. Dia zany anisan'ny tsy pahanay tamin'ireny fotoana reny izy zay hoe goragorana reto zany démarche en CENI zany satria jeretsika tsara fa zany liste électorale zany manerana an'ireo 1600 communes mahery dia ao anatin'ny 3 andro monja ve afahantsika manatanteraka an'izany io izay hoe tsia ny valiteny. Hatramin'ny androany na eo azy ireo antsony hery-velona isan-tokony tsy nanaiky hatramin'ny farany ny anaovana ny fitsirihana ilay rindram-baiko na ny logiciel ampiasainy ny CENI ary tsy nandray ihany koa ireo sosikevitra ho fanatsarana ny sotram-pifidianana.
ohatra amin'izany tokony anasiana sary miaraka amin'ny anaran'ny mpifidy ao anatin'ny lista anamora ny fijeriana sy ny fanamarinana atao, tsy fianoana sy tsy fandraisana sosikevitry ny mpiantsehatra isan-tokony izay hita fa tsy nampandroso. Raha oharina amin'ireo firenena hafa toa ny RDC izay efa tonga amin'ny fampiasana ny empreinte digitale amin'ny fikirakirana izay lisy mpifidianana izay. Ny eto Madagasikara, ny fomba fiasa efa tahaka ny tamin'ny tany aloha ihany fa tsy nahitana fivoarana, mbola maro ihany koa ny lesoka sy aya mipetraka. Isan'izany ayain'ireo firaisamonim-pirenena ny amin'ny tetiandro napetraka ny CENI ikirakirana ity lisy mpifidianana ity. Voalaza fa ndraika amin'ny 30 Mey no hifarana tanteraka ny eny anivon'ny Fokontany ary ny 10 Jona no mifarana tanteraka ny fikirakiran'ny CENI ny listry ny mpifidy. Ao anatin'ny feptaona 10 andro io araka izany eny anivon'ny Fokontany, 5,707 alina manerana noso no ampiakatra ny listra eny anivon'ny distrika 520 ary ity farany no andefa eny anivon'ny CENI Foibe. Fohy ny fotoana hoarina amin'ny fidadasiky ny toerana, ny fitokamonina sy ny faharatsiany lalana ary tsy mbola fananantsika ny teknôlôjia ka mahatonga ny ayay ny firaisamonim-pirenena. Ny zavatra mety hotranga dia mety hoe manana lista mbola tsy tena vita araka ny tokony ho izy tsika. Raha trano zany dia hoe trano mbola tsy vita finition no eo. Zay zany ny zavatra hipoitra eo. Ny tsy fantatra indray moa zany hoe satria ny manery moa zany dia lalàna foana. Dia efa misy lalàna ave ihany manana sahady hiatrehana an'izay satria raha izao zatra misy zao dia hoe izay hoe mety tsy ho vita tsara dia mbola hiamafy indray zany amin'izay fotoana izay iny ilay tena antsika hoe disadisa. Mety tsy ho ny atoko politika fotsiny zany no sorena hoe anararaotra amin'iny fa mety nany olom-pirenena mihitsy ny ara, indrindra raha nisy olom-pirenena ohatra zany efa tena nandray andraikitra izy nandeha nanatina ny Fokontany, nanamarina, nanoratra anarana raha sanatria hoe noho n'le hoe fanajana fotoana dia tsy tafiditra ao ny anarany dia iny le hiteraka disadisa amin'ny andro mpifidianana. Tonga zany ndraiky amin'ny 30 volana Mey, fa 10 volana Jona no tena hidy tanteraka io listra io. Ahoana ny afana manara-maso hoe ireto olona reto tena olona misy ao anatin'ny Fokontany tokoa ve tena le communication le liste zany mampametra-panontaniana zay tsy voavalinay moa zany fa ngamba ny ao amin'ny CENI mamaly fa fanontaniana tena mipetraka io ary tokony isiana fanazavana mba isian'le fitombona tsain'ny olom-pirenena tsirairay avy. Mampametra-panontaniana amin'ny fomba fiasan'ny CENI amin'izao fotoana izao ihany koa ny tarimarika mivoaka amin'ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny listra raha ny fanazavandreo antoko politika sy firaisamonim-pirenena. Tarimarika amin'izao taona 2024 izao izay ambany lavitra hoarina tamin'ny taona 2024 nefa nisan'ny mponina ny tombo. Tanjona napetraka izay nilaza fa tokony manodidina ny 13 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Ny 7,9 isan-jato ihany no tratra, izany hoe miisa 9,3 sy 7,000 sy 9 sy 10 tapitrisa ireo olom-pirenena voasoratra ao anatin'ny lisy mpifidianana raha ny tarimarika farany navoaka ny CENI. Fa mahatratra 1,7 miliara ariary ny fanampiana nomeny fanjakana ny orinasa jirama tao anatin'ny 3 volana. Fanampiana izay tsy fantatra mazava ny nampiasana azy raha ny olana manjady eo anivon'ny orinasa jirama sy ny fahatapahan-jiro ankehitriny nojerena. Gaëtan Andriatsilavo. Natsahatra ny Toji Green nanomboka ny maraina teo tamin'ny 9 ny fanodinana ireo centrale hydroélectrique ao Sany Votry, Maroantsetra ary Farahantsana Mahitsy noho ny tsy fandoavan'ny fanjakana malagasy sy ny jirama ny volan'izy ireo izay mitetina 5,9 miliara ariary. Raha ny fampahafantarana nataony, tsy afaka ny anohy ny fampihodonana ireo centrale ireo raha tsy voalohan'ny orinasa jirama daholo ireo vola tsy voaloha hatramin'izay. Ho fiarovana ny tombontsoan'ny orinasa izay mizaka mavesatra ny karama sy ny sosialin'ny mpiasa, mizaka ny fanarahana ireo fepetra, ho fiarovana ny tontolo iainana ary ho fiahina ireo vola nindramin'ny orinasa amin'ny banky sy ireo tompony apetrabola eo anivon'ny Toji Green Madagasikara no antony izany raha ny taratasy nivoaka. Nisafidiny ny tsy iresaka mikasika izany ny ministra tompon'andraikitra raha nanontaniany ny mpanao gazety ny maraina teo nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny centre de surveillance et liquidation teny amin'ny fret ao amin'ny serana permanidina iraisam-pirenena Ivato. Fanontaniana mipetraka manoloana izany hoe inona no tena zava-misy marina manoloana ny orinasa jirama ka miteraka ireo olana isan-karazany izay miantraika mivantana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpampiasa vola ary indrindra ny mpanjifa. Ny eo anivon'ny orinasa jirama izay efa nindram-bola hatrany amin'ny 1,7 miliara ariary tamin'ny fanjakana malagasy andoavana ny volan'ireo mpamaty solika tao anatin'ny 3 volana voalohany ny taona 2024 araky ny voalaza ny ministra tompon'andraikitra ary efa nanamafy izany ihany koa
Ratseivona ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny 4 aprily lasa teo. Tsy eto am-pelatanako aloha no montantsika miteny izao hoe ohatran'ny exactement fa fanjakana malagasy raha ny napitsika aloha zany zao tamin'ny 3 volana voalohany dia manodidina ny 441 milliard tao ny efa ny nafidramintsika ny Jirama mba ahafahan'ny Jirama doany fournisseur. Iza no nahazo ireo vola fanampiana avy amin'ny fanjakana ireo raha toka tsy voalohany volan'ny Totsigrin. Hatreto aloha samy nisafidiny tsy aneho hevitra mikasika izany na ny eo anivon'ny Jirama na ny ministerany angovo sy ny akoranafo na ihany koa ny ministerany toe-karena sy ny fitantanam-bola. Inanivon'ny tambazotra tserasera ny mamaly mikasika io tranga io ny ministera sy ny eo anivon'ny Jirama raha toka fangatana fanazavana no nataony mpanao gazety. Vao ariva teo nilaza ny eo anivon'ny ministerany angovo fa tsaho inina ahely ny filazana fa mitsahatra ny famokaran'ny Totsigrin ary miodina ireo milina rehetra. Tranga izay mampametra mpanotaninany maro ny amin'izay tena zava-misy sy marina. Ny azo ambara aloha misy fiantraikany betsaka amin'ny fahampiasam-bola eto Madagasikara ny tranga tahaka izao, indrindra ity olana mikasika ny sehatry ny angovo ity. Fa tsy manana fahefana amady volana ny subvention publique ny fanjakana malagasy raha nitatitra andadin-tsoratra izay navoaka ny Africa Intelligence tsy misy ny vola eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'izao 4 bolana farany tsy ataperany fotoam-pitondrana izao raha ny fanazavana hatrany. Fanampanazavana 4 bolana latsaka tsy ataperany fotoam-piasan'ny filoham-pirenena tsy misy ny vola eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Io raha dika tsotra ny lohateny lahatsoratra an-gazety ao amin'ny trankala Africa Intelligence. Araka izany, tsy misy volana eo anivon'ny kitapom-bolam-panjakana. Nisy ny fivorinany arahan'ny filoham-pirenena sy ireo vondrony mpampiasa amin'ireo orinasa tsy niankina toy ireo sindika, ny GEM ary ny CDM. Nandritra izany no nilazan'ny filoham-pirenena mikasika ny tsy fahafahana mamajo volana ny subvention publique ho an'ireo orinasa. Mampanainy maro ity filazana ity. Raha ny antota taratasy nanaovan'ny Africa Intelligence fanadidina, misedra fahasahiranana lalina ny kitapom-bolam-panjakana ankehitriny. Tsy hanana fahefana androany karama farany ambany izay napetraka tamin'ny taona 2022 ny fanjakana. Manampy izany ny tsy fahafahana mandoa ny vola ho an'ireo eny amin'ny zone franche. Raha ny toe-karena eto Madagasikara, tafalatsaka anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny firenena ankehitriny. Andro maro zay, tsy misy ny famatsiana solika avy amin'ireo petrolier ho an'ireo kampania solika nasionaly. Mitombo avy roa ny vatam-panjiro, mitotongana ny sandany ariary ary veritoerana ny fizahantany eto Madagasikara. Ireo rehetra ireo izay samy amafisiny lahatsoratra an-gazety avokoa. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia hiato ny fampianarana eny amin'ny polyteknika manomboka ny talata 9 Mey ho avy izao raha nitapaka nandritra ny fivorinany arahan'ny CSS sampana Antananarivo sy ireo vakatara eny amin'ny polyteknika androany teny Ankatso. Anton'izany tsy fandoavan'ny fanjakana ny tambo-karaman'ireo vakatara nanomboka ny taom-pianarana 2024 fa nadedina eo amin'ny sariny Daniela Minoarso. Tandindomindoza avokoa amin'izao fotoana ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika manerana ny nosy vokatry ny andro izay atao amin'ireo mpampianatra. Ankoatra ireo vakatara ny antsiranana izay ampiato ny fampianarana ny antoerana ny farany volana Mey ho avy izao no ny tsy fandoava ny fanjakana ny ora fanampiny ho an'ireo mpiasa raikitra ary tambo-karama ho an'ireo vakatara. Iroso amin'ny fampiatona ny fampianarana ihany koa ireo vakatara eny anivon'ny polyteknika. Ny antony dia ny tsy fandraisanay ny tambo-karama efa nanomboka tamin'ny 2018-2019 izay marihana fa 520 isanjato ny voaray nanomboka teo fa tao aorianan'izay dia tsy nisy. Manarak'izay nisy ny taratasy izay ho alefanay any amin'ny ramatoa minisitra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy izay natao sous couvert ny président ny université Antananarivo ny talian'ny sekoly ambony polyteknika ary ny fikambana mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mahakasika ireto teboka reto fandoavana aradrara mivalika sasarana na ny vacation. Faharoa, fangararany ny fahazahoan-dalana ho mpiasa raikitra na ny recrutement. Manaraka mba hisiny ny sata mazava ny feny atao hoe vacataire. Ireo fangatahan'ireo dia natao mba hampirindra tsara ny fampianarana etỳ amin'ny sekoly ary mba ho fanajana ny asa izay atao. Marina etona fa hampianto ny fampianarana izay manomboka ny talata
raha tsy misy mifandoavana ny vola no takiana etsy ambony rehetra. Manaraka izany dia miantso koa izay ireo vacataire rehetra any amin'ny faculté maro mba anaraka anay ary anantona anay ary araka itaky izay zo fa tsy hoe tombontsoa akory izay mbola tsy voarainay hatreto. Mba tsy roso ny CSS Ampanantananarivo amin'ny fidirana amin'izay ultimatum izay ihany koa, miantso ny fitondram-panjakana, andrainy andraikiny sy hamaly ny fitakinana ataon'izy ireo ireto farany. Mitaky ny CSS Ampanantananarivo mba ho avoaka ny gouvernemanta faran'izay aingana ny volavolana didy mpanjakana anankidimy efa ho ray volana mahery zay nalefa tany ho fampiarana an'ilay lalàna raika amby roapolo sy roa arivo tsipika ohatraohatra 5. Fahatelo, mitaky amin'ny HCC mba hamoahany décision momba ilay tolo-dalàna efa voarainy tany satria efa mitsidika indray ny fivoriany ny anteny miera rotonta ankehitriny kanefa ny tolo-dalàna nalefa tany aminy mbola tsy misy valiny. Ny farany fatsikely indrindra dia miantso ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra rehetra manerana ny nosy na raikitra na antselika mba ho tonga saina manoloana ny fahoriana izay mianjady amintsika ankehitriny noho ny tsy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Raha ny atotanisa hatrany, maro ny mpampianatra antselika manerana ireo université mpanjakana manerana ny nosy, hoarina amin'ireo mpampianatra raikitra, ho any université an'Antananarivo, vacataire avokoa ny 420 ireo mpampianatra eny anivon'ny université, raha mahery ny 570 izy ireo any amin'ny université any Toamasina. Pirofo milaza fa tsy vita ny mpampianatra raikitra fotsiny ihany ny fampianarana sy ny fikarohana fa mila azy ireo ihany koa. Antony takiana izy ireo ny sy ny recrutement massive. Isy ny fepetra ho raisina mikasika ilay tranga nandritra ny fampiantsona ny amadamada tao Mahajanga ho ny tale jeneraly ny Bianco androany. Ankoatrin'izay, nilaza ity farany fa tsy afaka ilaza ny tsambaratelo ny fanadihadiana raha nanontaniana mikasika ny faneho-kevitry Raisara Zaivola omaly. Fanadihadiana. Mikasika ilay raharaha Raisara Zaivola izay mitaky ny amerenana ny volany, 2.5 miliyara ariary nomena tompona andraikitra ambony eo anivon'ny ministera-ny fitsarana sy eo anivon'ny fitsarana, nilaza ny eo anivon'ny Bianco androany fa tsy afaka ilaza ny tsiambaratelo ny fanadihadiana raha nanontaniana ny heviny mikasika izany. Ohatrany mangina ny aty amin'ny Bianco, tsy ny Bianco tsy mpitabataba aloha voalohany indrindra. Rehefa miasa izy dia ao anatin'ny fitoniana fa ny misamboaravoara ao anatin'ny fiarahamonina azy zany. Tsy any Bianco izany mitabataba izany. Manatanteraka ny asany braomale tena dina mikolikoly ary tsy afaka ilaza ny tsiambaratelo ny fanadihadiana fa izahay dia tahaka anareo rehetra mahatsapa an'izany. Tsiambaratelo ny fanadihadiana voalazako teo voafehiny izany izahay fa izahay mahita ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Isy ihany koa ny fepetra ho raisina manoloana ny famoahana tao anaty tambazotra serasera ilay fampetona ny amady taniny amin'ny Bianco Mahajanga farany teo ho iatrany ny tale jeneraly ny Bianco. Tsy ny braomale tena dina mikolikoly nanao azy fa ilay olona zay vao antso. Ny fiantsona tsy fiantsona ny vahoaka rehetra ho any braomale tena dina mikolikoly hanoana olona anankiray na roa zay voalaza fa voaroiroa ao anatina raharaha anankiray. Mazava zay aloha voalohany. Ny faharoa, misy ny olona izay ao anatin'ny fitondrana fanjakana amin'izao fotoana izao na tsy ny braomale tena dina mikolikoly teto, tsy nisy fitarihana olona nataony. Inona zany ny antony? Ny tarihan'le olona tany Mahajanga amin'ny alalan'ny famoahana an'ilay fiantsona azy hiatrika fanadihadiana, inona ny antony nanaovana an'izay? Azo eritreretina fitarihana fikomiana ve? Fitarihana tsy fanajana ny tany tandalana ve? Ny fanadihadiana no mantatra an'izay satria izy fepetra ho raisina. Atreto raha ny fanadihadiana natao, tsy misy ny lalàna mandrarana ny fampahafantarana ny fampiantsoana tahaka ireny. Ankilan'izay, raha maro mifandraiky amin'ny kolikoly nataon'ireo tompona andraiki-panjakana ambony amin'ny fitondrana ankehitriny no miandry ny fandraisana andraikitry ny Bianco sy ireo tompona andraikitra rehetra voakasika izany. Raha tsy ilaza fa tsy ilay raharaha écran plat, ny resaka bonbon sucette, ny momba ny knaps, ny mikasika ilay volamena 73 kg, 49 kg sy 36 kg, nanjavona, ny volan'ny Covid-19 voahodikotina, ny doublon amin'ny lisy mpifidianana, karapanondro sandoka,
ilay fokotany mihoatra ny arivo ny forona atao toliary sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fampotehan'ny airmad, ny jirama, ireo tsenam-barim-panjakana sy ny fampidirana fitaovam-piadina tsy mazava ny volana janoary 2024 sy ny maro hafa. Andrasana ny vokatry ny fanadiadina mikasika ireo sy ny fanasaziana izay tena tompona toka marina, isin'ny tany tandalana sy hialana amin'ny fisiany ireo tsy maty manota. Falatsaka ankanterina sy ao anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana ny firenena ho ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar tamin'ity androany ity nametraka teboka fito lehibe amin'ny tokony ho toetran'ny filoha intantana ny firenena mandritra ny 5 taona ho avy izy ireo araka ny fanambarana androany. Henri Florian. Malona ny toedra raha-pirenena misy ankehitriny indrindra fa amin'izao ankatoky ny fifidianana filoha-pirenena izao. Navoaka fanambarana ny teo anivon'ny ACS na ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar tamin'ity androany ity. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy ny lalam-pifidianana ihany no tokony ho avoazana eto amintsika fa eo ihany koa ny lalana rehetra izay falany andro ary tsy mifanaraka amin'ny vaninandro misy ankehitriny. Isan'ireny ny lalam-pandorenana sy ny lalàna fehiny antoko politika. Manjaka ny tsy fanajana ny lalàna velona eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ohatran'izy ireo hanika miaina ao anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy no ireo kolikoly sy ny fandikan-dalàna etsy sy roa. Matoa firenena anankiray mahatra dia ny harena ao aminy no angalarina no tsy mandeha amin'ny rariny sy mihitsy. Zay ny définition hoe mora hoe mahatra vahoaka anankiray ao amin'ny firenena dia ny harena eo no misy mpangalatra misy pihira mahona moa zany hoe vraiment oui de ohatry tsy maty manota par exemple zany lasa babo andevo le firenena le vahoaka am'le firenena anankiray zay misy halatra zay io le halatra kolikoly io no mampahatra azy ka miantso zany zay le candidat rehetra olo rehetra mba jeo araky ny voalazany Zokobe Ephraim teo 90% de Malagasy tena hoe courtier dans la pauvreté. Tena mampalahelo tokoa lasa babo le gasy am'izao fotoana zao salamy zanak'Israely taloha babo any Egypte any Babylone. Namafisin'izy ireo ihany koa fa zava-dehibe amin'ny firenena ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny faraparany taona ho avy izao. Teboka fito lehibe no tokony hanana ny filoham-pirenena ho avy eo mba hahafahany vahoaka malagasy miala ao anatin'ny fahantrana lalina tahaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Olona matahotra an'Andriamanitra ka mampihatra ny fahamarinana. Olona manaja toy ny anak'Andriamaso ny lalàna velona sy manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Voalohany amin'izany ny lalam-panorenana. Olona vonona mpandroso ny firenena amin'ny fitrandrahana ny arena voajanahary ananan'ny Madagasikara mba ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy ary hialana amin'ny fiankinan-doha lava amin'ireo mpamatsy vola izay tosika ihany no ilana azy ireo. Olona tsy hanodikodina ny volam-bahoaka, olona tsy hanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ary olona vonona hanafoana ny kolikoly. Olona tia sy mandalina ny fihavanana fa tsy managadragadra noho ny antony politika ary mitandro hatrany ny firaisam-pirenena. Ankoatr'ireo voalaza ireo fotoana andraisan'ny vahoaka malagasy an-tanany ny hoaviny amin'ny alalan'izao fifidianana izao ka tokony ahay safidy ny vahoaka malagasy fanerenam-pirenena rivo-baovao ary fampivoarana ny fari-piainany tsirairay no ilain'ny vahoaka amin'ny repoblika vaovao izay ijoro aorian'ny fifidianana. Isan'ny tsy mampandeha araka ny tokony ho izy ny raharaha-pitsarana eto amin'ntsika ny tsy fampina ara-pitovana sy aran'olona eo amin'ny olavitry ny mpisolo vava raha nambaran'izy ireo androany. Fitsarana maro eto Madagasikara araka izany no mbola tsy misetraka mpisolo vava. Fanadihadiana entiny Rogina Manjakadina. Isan'ireo tokony mandray anjara aminatin'ny fandrafetana ny tolo-dalàna ny filan-kevitry ny olavitry ny mpisolo vava saingy tsy misy miaino na tsy raisina ny tolo-kevitry izy ireo matetika raha nambara ny filoha ny olavitry ny mpisolo vava androany. Tranga izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna mandrindra ny asan'ny mpisolo vava raha ny fanazavana. Matetika amin'ny tranga izay zavatra izay nefa ny lalàna mandrindra ny asan'ny mpisolo vava milaza misy hoe rehefa misy ny tolo-dalàna na volavola-dalàna mety mahakasika ny asan'ny mpisolo vava dia tokony alaina ny hevitry ny filan-kevitry ny olavitra dia atao anatina lalàna vitsivitsy ohatra ny tsapa hoe
tsy dia nalaina le izy a na ny tena maromarona kokoa hoe tsy nenona ilay hevitry ny filan-kevitry ny olavitry ny mpisolovava. Manao antsoava amin'ireo mpanao lalàna ihany koa ny olavitry ny mpisolovava hijery manokana ny teti-bola ho an'ny ministera mpiay azy ireo manoloana ny tsy fahampiany ny enti-manana miatrika ny asa antsoroan'izy ireo izay mety hahatonga ny raharaham-pitsarana tsy handeha araka ny tokony ho izy. Ordre des avocats moa zany ordre professionnel izy a olavitra maleo tena fa tsy miankina amin'ny fanjakana na dia hoe ny ministera ny fitsarana raha miay azy izany hoe izy zany tsy mahazo vola avy any amin'ny fanjakana. Ny ministera ny fitsarana raha teo koa ny teti-bolany tsy ampy ahafahana manao atsakany sy andavany ny asa izay ampiandreketin'ny lalàna izay tokony ataony dia izay natonga indray nanao antsoavo teo hoe mba miangavy an'ireo mpanao lalàna zany mba hampitombo an'izay teti-bola omena ny ministera ny fitsarana izay ary ihany koa mba hitsinjo ny olavitry ny mpisolovava ao anatin'izay rehetrarehetra izay satria le tsy fahampianara-bola zay miteraka tsy fahampianara-pitaovana sy tsy fahampianara-olona dia izay no miteraka ny tsy fandehanana ny raharaham-pitsarana araka ny tokony ho izy dia izay zany natonga anay nanao an'izay antsoavo izay. Tsy ampy ankilany ny isan'ny mpisolovava eto Madagasikara raha oharina amin'ny isan'ny mponina. Anton'izany ny fivangongon'izy ireo eto andrenivohitra kanefa tsy afaka tendrena hiasa amina toerana iray izy ireo amin'ny maha asa malalaka azy. Fitsarana maro eto Madagasikara noho izany no mbola tsy misitraka mpisolovava. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny taom-piasany olavitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Ny atomboka androany ihany koa ny taom-panofanana ho an'ireo mpisolovava mpianatra raha. Dia ny fanadihadiana iny ary no mamarina ny tapany voalohany fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ho amin'ity alina ity mamefitra anao aoriana dokam-barotra fohy. Lalao atsika tellement mitsara cadeau isaky mividy totra teny manety na yellow one ianao dia mahazo cadeau foana. Ie mahazo cadeau foana na amin'ny numéro 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any amin'ny farany lalao. Fisariana azahoanao finday avo lenta Motorola Edge 5G, kit mbaliky, TV écran plat ary PS5 sy loka maro hafa koa. Ao ilalao e! Lalao atsika za tellement za mahazo cadeau. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Tavaverina indray atao amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV vo amin'ity alina ity mamerina ny arahaba tongo klasy tongo vavy asaina mpanajana trano isika ny tokantrano anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany fanohizantsika izany ary tsy mazava ny mahakasika ilay raharaha fanondranana zaza mavororoy anidilany tiry teratany vahiny iray raha ny fanambarana iombonana nataon'ireo ministera voakasika mivantana androany mitentina 10 alina sy €1 na manodidina ny 5.70 sy 100 tapitrisa ariary ny kasana ivarotana zaza iray eto Madagasikara. Nela Janefson. Ny fahaenina amby roapolo aprily lasa teo no navoaka ny mpanakanto frantsay Boba ny oronampeo mahakasika ny fanondranana zaza antsokosoko kasainy Adilany Terry influenceur atao eto Madagasikara. Tranga izay efa miparitaka any ivelany sy miteraka fanehoan-kevitra betsaka any ivelany amin'izao. Demain partie 3.
trafic d'êtres humains. C'est-à-dire le gars, il va, Madagascar, il vole ton enfant, il revient, il bicrave ton enfant. Humanos traficus. Ireo zazany amin'ny faritra atsimon'ny nosy no kasana anaovana izany hafanodranana antsokosoko izany. Ao anatin'ny oronampeo kosa no ahenona ny vola ividianana ny zaza sy ny fomba amoana azy eto Madagasikara. Mitetina 5,000 sy €100 na manodidina ny 570 sy 100 tapitrisa ariary no ho kasana ivarotana ny zaza iray. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien, en fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Asa somonona tongavana ity influenceur dilantery ity eto Madagasikara. Ankilany, androanina no fanambarana iombonana ireo ministera voakasika izany hafanodranana zaza antsokosoko izany, izay mavooroiroy any dilantery teratany luxembourgoise. Tsy mazava ny fanaraha-maso sy ny fepetraresa ny fanjakana manoloana ny trangato izany. Efa misy ny fepetra noraisina hoy ireo tompon'andraikitra, saingy everina ho famonoana afo indray no ataon'ny mpitondra ankehitriny amin'ny raharaha fanondranana zaza avy eto Madagasikara. Raha nataony fanadihadiana dia mifantatra fa ny taona 2024 dia nivezivezy indroa teto Madagasikara io teratany vahiny io. Indroa niditra ny sisitany izy ary indroa nivoaka ny sisitany Madagasikara. Fantatra ihany koa fa tsy nisy zaza malagasy niaraka taminy nandritra ny fivoahany indroa ny sisitany. Afaka manenjika sy mitsara ary manasazy ireo olona mandika lalàna eo amin'ny sehatry ny fanondrana olona antsokosoko eto an-toerana na any ivelan'ny Madagasikara ny fitsarana malagasy. Ary ny polisy pirenena ihany koa dia efa nahazo baiko avy amin'ny toniam-pampanolalanana amin'ny fitsarana eto Antananarivo ny anokafana fanadihadiana momba izany. Ho amafisina ny fiarovana ny zaza malagasy ary andray ny fepetra ny gouvernemanta amin'ny tsy fahafahany io teratany vahiny dilantiry io hiditra eto Madagasikara. Intsony. Nambaran'ny ministry ny mponina fa efa nampiatona nanomboka tamin'ny volana septambra 2024 hatramin'izao ny fananganana zaza ary tsy marina ny filazana fa nanao fanangana zaza ety teratany vahiny ity. Fanjakana lana hoy izy ny fanaovana izany raha toka misy izany raha ny nambaran'ny ministra. Mipetraka araka izany ny fanontaniana hoy raha misy marina izany iza no nanome alalana. Nametraka famantarana ho fanatsarana ny kalitaony asa eo anivon'ny faditserana n'androany raha tsy nahomby ny fomba fiasa teo aloha. 570 isanjato ny tany fanovana eo anivon'ny faditserana no hita raha ny fanazavana Richela Rabarvelo. Taorinan'ny fitarainana maro mikasika ny faditserana sy ny asany. Namaritra tete andro sy ny ora ho fanatsarana ny kalitaony andraikitra ny eo anivon'ny sampana mba hisian'ny faingam-pandeha amin'ny fivezivezen'ny entana. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra, faritana ho adiny 3 monja ny famoahana ny entana manomboka izao raha toka miandry fotoana lava izany teo aloha. Rehefa nametraka ny fanamby, zany hoe ny indicateur dual ny plan stratégique ny tatao faditseranana dia ny faritana ho adiny 3 ny famoahana entana raha ohatra ka mbola mikaonty andro atsika amin'izao amin'ny fotoana resana zao. Ny faritana koa ho fito amby 570 isanjato ny taux de confirmation na infraction. Zany hoe raha mipetraka ny teny faditseranana hoe ity entana ray ity na mandeha par avion na mandeha amin'ny sambo ho eritreretina hoe à risque dia tokony 75% de chance zany no atratrarana infraction anatin'iny. Notokanana androany ny centre de surveillance et de liquidation tao amin'ny fret ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato nandritra ny andro fankalazana ny faharoanjato taonan'ny jorony.
Tona andraisana ny vahiny eto amin'ny fampalalam-bavao ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Tonga eto amin'ny fampalalam-bavao androany ny fizamamina ny fikambanana zanaky mahajanga mitambatra. Ny filoha nasionaly ny fikambanana Samy Arsan Olivier indray no vahiny ny fampalalam-bavao amin'ny androany. Miarabanao Samy Arsan Olivier, tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavao ny Cool TV ho amin'ity alina ity. Miaraba namana fity ary faly miaraba atsika mpanaraka ny télévision Cool TV any atokantrano any amin'izao takariva zao. Eto ankilako ihany koa ny mpanakanto Wawa Fantandaza izay tsy fantatry ny be sy ny maro amin'ny zavakanto mafana sy ny lanonana maro samihafa. Miarahaba fity dia magnambala tsara antsika jiaby izay magnaraka tsy tapika eto amin'ny télévision Cool TV. Inona aby ny vavao azo ambara, inona ny vavao entiny fikambanana fizamamio amin'ny androany, inona ihany koa no entinareo amin'ireo mpijery any tokantrano amin'ity alina ity. Ny fizamami na ny zanaka mahajanga mitambatra dia faly manasatsika rehetrarehetra eto Andrenivohitra, eto Antananarivo, Rapitso amin'ny manomboka amin'ny Sivoral misy alipandizana lehibe izay karakaranay ao amin'ny Carlton ao Anosy ary anasana tsy mahajanga rery no tonga ao fa anasana atsika rehetrarehetra namana sy tapaka olo-lehibe izay eto Antananarivo mba hiaraka itotorebaka, hiaraka ifety miaraka amin'ny zanaka mahajanga. Resaka an'izay alim-pandizana izay andrasany be sy ny maro ihany koa ny zavatra iandry ao anatin'izany ambiansa maro isan-karazany mety manahoana ho any iandry an'ireo olona ho avy amin'izany alim-pandizana izany? Zay maloha efa elaela tsy tao amin'ny Carlinton efa nanana hetritritra andeha efa zavatra jiaby amin'ny fotoanany nataon-dragnahary zegny amin'ny taogno ity ao amin'ny Carlinton ny fotoagnatsika satria maro ny mpagnaraka Wawa eto Antananarivo dia efa misy koa ataony mavozo mandeha amin'ny plasy zay somany matoky za fa samy amiagna fahafampo aby ny fany jiaby. Fa vita ny tany cercle menso Antanimora dia zo idrika amin'ny Carlinton amin'izay tsika hoba be afana ambiance isorako zareo ao amin'ny fikambanana ny safidy zazy dia misy koa zegny ny artiste maro be ny surprise ao fa resaka baly zegny fa 20 taogno ny aignanay mampandihy donc fa maheno zavatra tokony atao zahay dia aza misalasala atsika jiaby fa ambiance an-tagnan'ny tompony raha io. Mikasika an'izay alim-pandizana izay filoha nasionaly ny fikambanana inona mety hoe tanjon'izay, inona ny antony safidiana ihany koa ilay hoe alim-pandizana soirée levée de fonds any teo amin'ny fikambanana? Soirée levée de fonds le izy natao miavaka ary nampitondrasana ny titre hoe Nuit de Majunga. Inona ny antony maha soirée de levée de fonds satria ny fikambanana maha fikambanana azy dia tsy maintsy mitady vola. Zahay fizamami dia manao ny asasoa, ary raha ny akaiky indrindra angamba ny resako amin'ity taona ity dia any Jamangiriny zay amin'ny volana amin'ny faraparan'ny volana me zao misy ny fanomezan-tanana ho an'ireo sahirana sy misy ihany koa ny hetsika izay anamboarana sy anatsarana nyo EPP Philibert Tsiranana ao an-Jamangiriny satria io zany no ohatrany hoe vakoka navelan'ny tompokila président Tsiranana ka mba mandeha anjara zany zay amin'izany hetsika zany. Inona no safidy natonga ny Wawa satria araka ny tenin'ny Wawa teo efa ela izy no naniry anao fety miavaka eto Antananarivo ary inona koa no mahatonga hoe fety mahajanga dia Wawa no natsona satria zanaka Marimandia i Wawa zay ao anatin'ny district ny Mahajanga ka ao tsara zany ny
feno ny fepetra maha zanaka mahajanga azy ary irarina mba ho avy daholo tsika rehetrarehetra anafahan'ny fety io ary tsy ambaamba satria kely de kely ny fotoana sisa ary ny toerana koa efa kely de kely ka mampirisika atsika andray anjara. Mikasika an'izay rapitso arivo zay mety manana adiny firy eo zany reo mpankafy any wawa ahafahana manararoatra an'izay hoe alim-pandihizana iarahana amin'ny wawa zay raha mikasika ny fandaminana amin'ny ankapobeny. Ny fandaminanema aroa mianadahy zay ao liana sy zaho zegny agnafana ny fety io de misy koa ny surprise artiste marobe zegny ho avy eo fa izy zegny izanay afapo olo jiaby tonga aza matahotra atsika sao de mahita wawa sao de agnanira mafana fo jiaby zay fa fampapitsinjaka olo de fa hainay sahaza tia ny ambiansin'olo zay tany somanay de fa ataonay zay mety afana ny ambiance zay ny hira natiavanareo wawa jiaby mampriorité tsika tsy maintsy ataotsika de misy koa ny vaovao za matoky fa ambiance Carliton ty miavaka amin'ny ambiance jiaby nataoko teto tanà. Mety surprise sa ve le hira tena hoe obabe mazava ho azy zegny koa fa miaraka amin'ny wawa zegny tsy alany surprise tsy araiky tsy aroy fa marobe fa aleo amin'ny Carliton eo tsika mifankahita. Eny ary mety manahoana sy manahoana zany ohatrohatry ny ahoana aby ireo dingana na fepetra rana raha nisy zanaky mahajanga eto Antananarivo any faritra te amonjy an'izay alim-pandihizana zay te hanao asa soa ihany koa ho an'ny faritra. Misokatra ny varavara ny fizamamy ary ny fizamamy moa zany efa manana siège social eto Antananarivo eto zay ao Andotapenaka ao anatin'ny enceinte ny Étoile Rouge hôtel Étoile Rouge ka iatsona atsika rehetrarehetra namana sy tapaka zay vonona anampy ny fizamamy amin'ny asa sosialy izay ataony de entaniny ho tonga amin'izay satria misy olona mandray foana ao na miantso mivantana ny tompony andraikitra ka mbola mamerina ny fanentanana ho atsika rehetrarehetra zay vonona hiara-totoreboka amin'ny zanaka mahajanga de ao amin'ny Carliton rapitso asabotsy manomboka amin'ny 7 roaly amin'ny fotoanatsika zay rahatsika amin'ny groupe wawa zay fatatsika fa tarika manalazany eto Madagasikara na iraisam-pirenena ka tsy omena danjany zany tsika eto Antananarivo fa ahazo ny sahazatsika rapitso miaraka ny wawa. Eny ary mino aho fa mazava de mazava zay fanentanana ho an'ireo olona any atokantrano ihany koa mino aho fa tsy ny zanaky mahajanga rery ihany fa misokatra ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara malagasy rehetra zay vonona hanao asa soa ihany koa zay hetsika reo zay. Zay indrindra satria tanindrazana iombonana i Madagasikara ary Madagasikara antsika jiaby. Ny faritra ny aviana no avy any mahajanga fa ny faritany ny aviana fa isika rehetra de malagasy ary malagasy de ray ihany ka rehefa manao asa soa dia manao asa soa amin'ny mpiray-tanindrazana rehetrarehetra. Eny ary fanentanana avy amin'ny wawa ho an'ireo mpankafy rehetra hatramin'izay ho avy amin'ny rapitso. Kely ny fony zavatra tiako koragnina amin'ny fany jiaby mitongava maro e mitongava atsika isoma fa wawa mbola tsy nagnadiso fanantenana ny mpankafy zegny. Izay mahakasika izay fa ho an'ny mahajanga kosa indraintsika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Rava ny polisym-pirenena mahajanga sy ny sasany tamin'ireo tanora mpifoka roro sy mpamatsy azy ireo jela ireo izay mpanendaka amin'ireo fokotany maro sy eny amin'ny bord de la mer. Fanadihadiana entiny Anja Robert. Nahitambokatra ny asa famongorana olon-dratsy izay tsy mampandry fahalemana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Nataon'ny polisym-pirenena nanomboka ny 20 ny volana Aprily ka hatramin'ny 4 ny volana May teo. Anisan'izany ny fahatrarana ireo tanora mpitsindrona roro sy ny mpamatsy azy ireo. Efa nahazo ango-baovao izay tao amin'ny commissariat central fa misy andehan-jatovo tanora eny amin'ny fokotany Mabibikely manao antony asa fanandromana
sy fifona reto rongony zava-mahadomelona mahery vaika na rorô ka ny roa am'ireo no voasambotra ho toy an'izay ihany dia misy tambanjotra ray koa tratranay ny fahaefatsy ny volana me tokony tamin'ny valora sasany alina ilay mpivarotra ny roa eto an-tampon-tanàna Mahajanga. Ny amongotra ity zava-mahadomelona mahavariana ny tanora sasany izay miteraka tsy fandriam-pahalemana ity no tanjon'ny polisy-pirenena eto amintsika ka mampitandrina ireo izay mbola tsy tratra izy ireo. Ho an'izay mbola minia manao an'izany asa raty izany na mifoka io na mitsinjina io na mpivarotra io na mpanelanelana io dia hiarany lalàna daholo ary tsy handeferana mihitsy satria manimba ny zanakitsika malagasy io rongony mahery vaika io. Ankoatr'izay, tratry ny velam-pandriky ny polisy-pirenena eto Mahajanga ihany koa ilay tovolahy kely mpanendaka eny amin'ny bord de la mer sy ilay mpanao sito mahery ao amin'ny fokotany Androva ary ilay jolahy mpandrava ao amin'ny fokotany Tsararano sy ny manodidina efa tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo fitaovana sy ny firavaka volamena izay lasan'ireo jolahy tamin'izany. Ny aiky ny eloka vitany araky ny loharano-baovao ireto jiolahy ireto ary atolotra amin'ny fampanoavana. Fananaitra ny maro tao Mahajanga ny fahitana nofo mangatsiaka na tovolahy iray ny antony tambony manga ny maraina teo araka ny fizahana nataony BMH dia fahafatesana mampiayay ity tranga ity. Cool TV Mahajanga trany. Tovolahy iray manodidina ny 13 taona manaraka ny lalam-piofanana sosiolojia taona fahaefatra ao amin'ny Universitén'i Mahajanga no hita faty ny antona tamin'ny manga tao amin'ny vakiparitra faharoa ny fokotany Ambondrona ny maraina teo. Ankizy andeha hianatra vao maraina no nahatsikaritra izany ka nampilaza ny lehibe tao an-toerana. Fahamarena fa mazavazava ngamba izy tokony amin'ny dimy ngamba reo miantso anaty rofo ny hita aloha dia iny raha iny zany mazava ho azy fa tsy nanaty tena satria misy raha hitantsika eo amin'ny korona makany. Dia zany zany efa maty avy ihany ngamba izy na hitongotra ny fotsiny dia efa retera rety. Tokony tamin'ny 3 ora maraina tany hoany no nahafatany ity tovolahy ity araky ny fizahana nataony BMH izay manamafy fa sokajiana ho fahafatesana mampiaya ity tranga ity. Sokajiana anatin'le hoe mort suspect zay zany io fahafatesana io zazalahy io nahitatsika raha fa niantona teo amin'ny tady teo amin'ny manga io zazalahy io nefa dia miteny izahay eto fa fahafatesana mampiayay ary ny zavatra tsikaritra nisy ratra tao amin'ny filahiny dia misy ny trasy teo amin'ny tendany dia zay fa misy koa ny pitsopitsony izay mbola tsy azo lazaina fa araka ny filaza dia hoe fahafatesana miampiaya. Raha ny zava-misy teny an-toerana dia fantatra fa tady tamin'ny vovo tao anatin'ny lakoro misy ny sakaizan'ilay tovolahy maty no niantona ny nofo mangatsiaka ny tovolahy io. Nahitana lio maromaro ihany koa teo amin'ny manodidina. Misokatra noho izany ny famotorana sy ny fanadihadiana ataony avy ao anivon'ny Universitén'i Mahajanga, ny BMH sy ny police judiciaire mahakasika ity raharaha ity. Ho tanterahina ara-pitso ny couronnement na ny fametrahana ny satroboninahitry roi Charles sy ny reine consort Camilla. Io couronnement voalohany hatramin'ny nametrahany mpanjaka Elisabeth II ny volana Jona 1770 ankoatran'ny fametrahana satroboninahitra etsika maro no atao any an-toerana mandritra ny 3 andro. Fanampanazavana. Le roi Charles profitera de l'occasion pour promouvoir ses passions. Hanararoatra ampahafantatra sy aneo ny tetikasany ny mpanjaka Charles amin'io fotoana io, isan'izany ny mikasika ny tanora, ny fiarahamonina, eo ihany koa ny fahasamihafana sy ny sisa. Mandritra ny fety ny couronnement izay aritra 3 andro, isy ny etsika manerana ny Royaume-Uni. Amanarivony ny fety atao eny an-dalana amin'ireo toeram-pitsangatsanganana sy ireo zaridaina. Ny alahady, isy ny concert lehibe anamariana ny fotoana ka nanasana ireo mpanakanto sy mpanao mozika sangany. Ny alatsinainy, isy ny antsoina hoe Big Help Out, fanampiana sy hanetanana ny olona ilatsaka ny sitrapo ary handray anjara amin'ny asa fanohanana ny faritra misy azy ireo, ho fahatsiarovana ny asa fanampiana. En hommage à la vie du service public de Sa Majesté le roi Charles.
fa ny herinandro avy izao no isy ihany koa ny hetsika namarihana izany karakarainy masoivo britanika monina sy miasa eto Madagasikara. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena hiditra amin'ny fampiofanana ireo mpanazatra eo amin'ny taranja baolina kitra manana lisansa D no miakatra ny club 67 City FC arahina fampitomboana fahaiza-manao ho an'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena. Olona matianina avy any ampitan-dranomasina no nasaina hizarany fahaizana toa an'ilay mpanazatra Jean-Luc Vasseur sy Romain Grimaud izay mpanao gazety fanatanjahantena. Ankoatr'io vokatry ny fiara-miasan'ny club sy ny trano fandraisam-bahiny Havana Resort, isy ihany koa ny fanentanana ny tanora hiady sy hiala amin'ny fidorohana zava-mahadomelina. Fanahy mpanazavana. Izay moa zany ny efa tafiditra indrindra ato anatin'ny mpanohana ny 67 City FC dia nisy an'ity tetikasa ity izay entin'ny fanevahima ao anatin'izay fitondrana ireo olona matianina eo amin'ny sehatra ny tontolon'ny baolina kitra, eo amin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena, eo ihany koa ny mpanazatra dia tafiditra ao anatin'ny vision na ny tanjon'ny izahay mpanohana izao tetikasa izao akoatra ny fiofanana izay hoentin'ny zareo dia eo ihany koa ny karazana sensibilisation ho ataonay mikasika indrindra moa ny ialana amin'ny fidorohana zava-mahadomelina eto amintsika amin'izao fotoana izao izay efa hitantsika fa tena mirongatra be tokoa ho ampidirina ao anatin'le ty projet ty ny sensibilisation ho atao izy fidinana ifotony ho ataonay ho fanentanana amin'ny tanora indrindrandrindra moa zany ny tanora ty amin'ny karazana ohatrany any amin'ny quartier sensible ireny dia izy fidinana ifotony ho ataonay hitondrana ny anjara brikinay zany amin'ny fanentanana ny tanora mba hialana amin'ireny fidorohana zava-mahadomelina ireny. Ho amin'ny maresaka any ivelany mitohatra ny ady ao Ukraina amin'izao mampiasa ireo fitaovana raitra hatrany ireo firenena roa-tonta amin'ny fanafiana sy hiarovany tena. Ireny fitaovana toy ny drone ireny amin'izao fotoana no ampiasain'ny Russia hanafiana ny Ukraina. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Fanapotehana ny Ukraina no tanjona ampiasain'ny Russia ny drone anapotehana sy anafiana amin'izao. Hatramin'izao tsy mbola misy fitsara ny ady eo amin'ny firenena roa-tonta. Tsy latsaky ny 10 ireo fototra-pidrasa potika ao Ukraina vokatra izany. Mampiasa izany fitaovam-piadiana izany ihany koa ny ao Ukraina amin'izao saingy hoentiny izy ireo hiarovana amin'ny fanafiana ireo Rosiana no ampiasainy izany. Saika navoakany ireo fampahalalam-baovao Rosiana avokoa ny mahakasika izany fampiasan'ny Rusia ny fitaovana toy ny drone anafiana ny Ukraina izany. Raha ny fanazavany Rosiana, ny renivohitra ny firenena no isan'ny tanjona ankendreny Rusia amin'ny fampiasana izany drone izany. Isan'ny nampiasa ireny drone ireny ihany koa ny atao Ukraina ary tany amin'ny faritra atsimon'ny Rusia no nampiasana izany ary nisy ny fototra-pidrasa potika tamin'izany. Mihamavesatra amin'izao ny vokatra ny ady eo amin'ny firenena roa-tonta na amin'ny lafiny maha-olona izany na amin'ny resaka fototra-pidrasa. Dia izay ihany koa mamarina ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'ity alina ity. Isaona isika rehetra ny tokantrano nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tenako dia mametraka ny veloma mandra-piaona ho amin'ny rapitso indray. Ny ekipan'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV kosa dia mbola eto hatrany. Veloma tompoko. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suruariv.
vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.